dia amin'ny fiferina lehibe indray a ravana malala no iarana amintsika amin'izao fotoanana izao a dia arabanantsika tsirairay avy izay tratran'izao fotoanana io zao a tonga eto miaraka aminay a ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiombenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a mpikambana tanty vavaka fiombenana ary ny groupe zay maresy zay miaraka aminay isan'andro a manjotosan'izao fandarana zao mifandraisana anjara otahin'ny tompony etsika tsirairay avy dia miarabanao a natratran'izao sabata fafinaretana izao a izao andro masina ho an'i Jehova izao a fotoana nataon'Andriamanitra hitsara dimen'Andriamanitra atsika mba hitsara atsika dia mirary anao fitsarana mahafinaritra mba ny fahasoavan'Andriamanitra hamarelatra ny tsotoa dia samy vanginy ny mpanay masina sy ny fanatrehan'Andriamanitra tsika amin'ity sabata mahafinaritra ity tahin'ny tompontsika rehetrarehetra miaraba manokana ny nareo izay vao androambo miaraka aminay dia teteny aminareo hoe tonga soa nareo a ary matoky fa hifampahery aminareo eto androany dia matoky ihany koa fa tena resy lahatra fa tsy vitany matoky resy lahatra fa tsy kisendrasendra akory a natokavanareo eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anareo a maritatra amin'ny farany adin'indray sasany izay antenaiko fa hampahery anareo a sy anova ny tantaram-piainanareo mihitsy ary a izany raha androany no voatonga eto halleloia za misalasala mandray anjara anaty commentaire afaka ataonao mba hita mihitsy ny anaranao mba ahafahana mirary soanao raha androany no voatonga eto a nahintompo ihany koa raha navavy sahondra aloha everany niditra voalohany teto androany dia tsodranomeko anao androany a vonomaniko teo izy ty ao amin'ny Isaya 5:20 maneko zay no lazan'ny Jehova tompo indro ny mpanompoka ihinana fa ianareo kosa ho mosarena indro ny mpanompoka isotro fa ianareo kosa ho mahitenda indro ny mpanompoka ifaly fa ianareo kosa ho menatra halleloia indro ny mpanompoka ioby noho ny faharavom-po fa ianareo kosa hitoloko noho ny alahelo-po sy hidradradratra noho ny fahorim-panahy dia ianao anie zany mpanompon'Andriamanitra tenen'izany a dia hotahin'Andriamanitra anie ianao a raha nabavy a aloe vera araka izany tenin'Andriamanitra izay hitsofanarahanao zany amin'ity androany ity lovilitina tonga soa iama razana monika koda leoni erika raka razana monika tojy jesosy mandrakizay razana zo sylvie bert sava eliza tsiala lovilitina erika raka asoan'irina fabiola asan'ny apôstôly Alain Marie-Jo, Berta, Erika Anatra, ao ihany koa Kadaka Malala, Tsiry Amboaramiel, Anjasika Patitry, tonga soa, Rantanina Marie Charline, Tsiry Amboaramiel, tonga soa, izy akoa razana so Sylvie Jesosy Mpandresy dia tahiny tompo lantonirina dia tahiny tompo ihany koa hitody rahony soa tratran'ny sabata raha nambavy hitody Teriralibenja Felana Rakoto Nambintso Makrina Sirina Rosemina Koda Leoni Falra Eritovo Ranambavy Lina artisanat de Madagasikara Marie Hortensine tonga soa daholo nareo a faly mahita anareo a ao ihany koa Nambintso Makrina tsisy isorina ranambavy sahondra tahiny tompo daholo halleloia faly mahita anareo dia maretatra amin'ny farany maretatra amin'ny farany fa dia tahin'Andriamanitra ania isika tsirairay avy halleloia misy mbola tsy voaravako ve tao ohatrany somarina soaty kely le commentaire mety nisy voadingana ve tao eny ary dia tahiny tompo ary tsika rehetra androany moa tsika dia
iaraka amin'ny rahalahy alain sika vavaka fanomboana metraka ny fotoam-pilatan'andriamanitra rahalahy alain nitondra ten'andriamanitra kosa androany dia elaela zay tsy nitondra ten'andriamanitra taminareo taka ny fataoko isaky ny zoma taloha fa tsaroana masy rehefa zoma ohatr'izao taloha dia zahako foana mitondra ten'andriamanitra amin'ny fampahery androany dia zahako nitondra ten'andriamanitra eto dia aorinan'izay ivavaka ho an'ny firenena raha nabavintsika Fabiola tahiny tompo daholo ary tahiny tompo raha nabavy Andondria dia tahiny Jesosy isika rehetra izay mbola tsy voarava teo daholo tsika ivavaka ametraka ny fotoam-pilatan'andriamanitra tahiny tompo avy hatrany rahalahy alain anao amin'ny fitenenana tahiny tompo pasteur menakavy tahiny tompo tsika rehetra izay manaraka izao vavaka fimbinana isaonay iaraka ivavaka tsika ny anaran'i Jesosy Kristy Toporanay ry Jesosy Kristy Toporanay izay tsara indrindra dia tondray izahay mamerika izao fotoam-bavaka izao eo am-pelatananao zay Jesosy mba ho feno ny fanatrehanao sy ny herinao ka ny fitaovana rehetra izay ampiasainay eto dia arakofa amin'ny rahanao ny telefona ny connexion ny fitaovana izay ampiasain'ny pasteur dia tsy hanana ny devoly fahefana napakapaka izy ireny ary ireo rehetra izay andray anjara ao anatin'ity vavaka ity dia hosoro sy tareo amin'ny alalan'ny fanahinao masina indrindra fa pasteur izay hitondra ny famelabelarana ny toroteny dia mba omeo revelation avy aminao izy mba hakasika ny fanahinay ny teninao Jesosy ka ny devoly sy ny satana dia tsy manan-kely tsy manam-pahefana afatotra amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy Toporanay tompony sabata ko mipetraka opetananao zany vavaka izany Jesosy Kristy Toporanay saota tompo voninahitra anao rery any alleluia amen alleluia mankasitraka rahalahy alain dia tahin'ny tompo ane ianao andriamanitra marifity anao amin'ny asan'andriamanitra izay nataonao teto indray androany dia mitombozitra dia mitombo fahasoavana dia mahereza isika rehetra amin'ny totentsika moa androany dia iompana tanteraka amina fampahereza dia tia-panomboana aloha dia manomboka amin'ny hira mihitsy dia tonga dia hitsy anaty fampaherezantsika dia fampaherezanao ty hira izay inoko fampaherentsika rehetrarehetra ity hira mampahery be anay koa izy ity mahereza mihitsy moa ny titran'ilay hira dia ho anao re izay miatrika olana miatrika ady amin'izao fotoana izao natao anao mihitsy ny ty fandarana ty ary nizavatra rehetra eto androany dia ty nampaherezana anao izay miatrika olana sy ady minofinaritra ary sika rehetra tahiny tompo sika menakavy hoy Andriamanitra aminao hoe ay ianao ka tsisy rovaka anao eto an-tanako tsy foky anao satria zanako Vai ianao mahereza tany ianao aniekatiny
Alleloia. Sarotsika an'Andriamanitra zany izy zany a tena mampahery anay ny iriny a efa mandalondalo ady iny a de iny mila atao ao am-bava mietreritra fotsiny ianao hoe anao io nge ka tian'Andriamanitra Andriamanitra ve raha tianao ry havana dia amelanao ho fatin'ny aretina ho fatin'ny olona tsy marina zany mahereza trany a fa tsara ny eo atratrany ianao angea ka tiany a dia aza bela mialo ao anatin'ny fonao a fa tian'Andriamanitra ianao. Alleloia. Dia mahereza sy mahatanjaha Jesosy anie a omba sy mikarakaratsika foana. Iny clip iny no nataony Rahalahy Richard, Tompokolahy Richard izay filohan'ny tarika zona famonjena. Iny ny clip faraparany nanisany nataony talohan'ny nandaozany an'ity tany ity. Nampaherentsika faraparany izy dia lasa izy avy eo nilozantsika menakavy antenaina rehefa sambatra eo akaikin'Andriamanitra izy. Alleloia. Iza mbola tsy voaravako Mami Yama Tina Rakoto Arzaka Rasoanina Fabiola Jenila Ina Tiny Jenila iny iriny Soameva Eliza Tiala Kodaleoni nambinitsy fanarabekitory amin'izay ankoatr'izay tainy tompo ijery ten'Andriamanitra ary tsika ifampirezatsika androany dia ijery ten'Andriamanitra tsika manao hoe ao amin'ny bokin'ny Mika toko 7 ny vakitsika androany. Mika toko 7 efa nakasitrafo raha lalàna teo tamin'ny vavaka fanomboana misaotra indrindra dia misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy hatrany fa dia mahafinaritra ny fampahirezana avy aminareo. Bokin'ny Mika Marina Tiana Zamina kamaradin'i Jesosy tahiny Jesosy isika menakavy. Alleluia. Togasoanareo amaky ten'Andriamanitra ary tsika ao amin'ny bokin'ny Mika. Mika toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny 14. Ovakio koa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry ziona zanakavavy marary ka maneza toy ny vehivavy raha miteraka fa ankehitriny dia hivoaka avy any an-tanàna ianao ka hipetraka any an-tsaha ary dia ho tonga hatrany Babilôna aza any no hamonjenanao. Eny any no navotan'i Jehovah anao afaka mitana ny fahavalonao ary ankehitriny dia tafangana menanao ny firenena maro izay manao hoe aoka lambaraka ziona aroka masitsika ho faly mijery azy. Ndeny ny 12 kanjo tsy fantatra izy ireny ny hevitry Jehova. Alleluia. Nahazo ny fisainany efa nanangona azy toy ny amboara teo mpamolona izy mitsangana ka miveleza ary ziona zanakavavy fa nitandroka ao ataoko vy ny kisonao ataoko varana
ka hanoritory firenena maro ianao dia atolotra ho an'i Jehovah ny hareny ary ho an'ny tompony tany rehetra ny fananany. Ko mivory ho andihany ianao ny zanakavavin'ny andihany, manao fahirano antsika izy melotsorakazo ny takolaky ny mpitsarany Israely izy. Halleluja, amen. Mika 4:1-9. Ity teny ity dia anisan'ny teny tena nampahery anay ihany koa ry havana malala, dia zaraiko amintsika rehetrarehetra androany. Ry zina zanakavavy marary ka maneza toy ny vehivavy raha miteraka. Taky ny ahoana maro be nareo eto ndrem-pianakaviana efa niteraka. Zay tsy afaka atsapa mihitsy ohatry ny ahoana ary. Nisy fotoana anontany amam-pino neny azavaonay ohatry ny ahoana le hoe marary rehefa miteraka. Indray andro narary nify moa saina dia hoe iny marary nifinao iny izy ampitombo folo. Dia zay tena mafy tokoa raha izany. Fa eto dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe lezina zanakavavy aprisihana marary dia maneza toy ny vehivavy raha miteraka. Ohatrany hoe marary dia maneza ohatrany hoe tsy manala ny fanentanana no atao, ohatrany hoe mijalijalilo eo. Tena mareta ihany aloha. Ary hoariny amin'ny vehivavy raha miteraka mihitsy, zany hoe tena fangiry firiny, asiany aretana, asiany ziona zanakavavy iareta. Izy ziona zanakavavy dia entin'Andriamanitra no hoarana ny zanany tiany. Halleluja. Ny soramarika eto hoe niampodiany Jehovah ny voninahitry ziona rehefa avy nampahoriana e. Ka iziona dia tena nampahoriana ary impiry tratrababo, impiry azo babo moa ry havana zany zanak'Israely zany. Jereo tsara ny fahantran'ny zanak'Israely rehefa nampahorian'ny Nebokadnezara. Jeremia 3:5-7. Fakitsika. Jeremia 3:5-7. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe efa lany Nebokadnezara mpanjaka ny Babilônia izay, naringany izay, napetrany toy ny vata tsy misy entana izay, nateliny toy ny fiteliny mamby izay, novokizany kibony zava-piako ka dia nandroaka izy. Lany Nebokadnezara ambongadiny mihitsy ny zanak'Israely. Ary eto ry havana dia misy zavatra fahendren'Andriamanitra mahafinaritra eto. Jerenareo tsara, hoy ny tenandriamanitra ziona zanakavavy marary ka maneza toy ny vehivavy raha miteraka. Fa ankehitriny dia hivoaka avy ao an-tanàna ianao. Hivoaka avy ao an-tanàna. Zany hoe ny olona voaka ao an-tanàna zany, avy ao an-tanàna zany dia taka ny olona voaroaka, taka ny olona miala amina zone de confort zany, taka ny olona miala amina toerana anankiray. Ny boka rehefa boka misy fambaran'ny fahabokana dia avoaka ivelan'ny tanàna. Zany hoe tsy manana ny tombontsoa eo an-tanàna ntsony ho lasa pirenireny, ho lasa tsy misy pia. Rehefa tafavoaka ny tanàna zany, hoy ny tenandriamanitra, ankehitriny dia hivoaka avy any an-tanàna, avy ao an-tanàna no mivoaka. Zany hoe misy zavatra tsy mahafinaritra zany miseho amin'ny fiainan'ilay olona. Avy ao an-tanàna izy misy ny zavatra rehetra ao fa avy ao izy ny avoaka. Any hoe misy endrika mitsotsorika, misy takany zavatra hoe mijotso, meratsy zany miseho eo amin'ny fiainan'ny olona. Hitan'Andriamanitra daholo zany zavatra mitranga izany. Hitan'Andriamanitra fa marary. Hitan'Andriamanitra fa tena
manesaka hitan'Andriamanitra ny fangiry firiana dia io fa hitan'Andriamanitra fa manomboka miainga mivoaka avy eo an-tanàna ny manomboka meratsy ny toetra rà ary tsy vitan'izany ino izy a hivoaka avy any an-tanàna ianao ka hipetraka any an-tsaha zany olona efa tsy manan-kelofana tsony efa manomboka mesahirana tafavoaka ny tanàna tsy misy na trano andriana aza dia efa mipetraka eny an-tsaha tahaka ny olona tsy misy pia zany hoe maninona zany meratsy hatrany ilay zavatra mitranga ary tsy nijanona treo fa ho ny ten'Andriamanitra ary ho tonga hatrany a Babilôna azy. Inona ny endriky Babilôna revana? Ny endriky Babilôna dia toeram-panandevozana, toeram-pahababona. Zany hoe raha nainga avy eo an-tanàna ianao dia nivoaka dia mipetraka teny an-tsaha. Mbola tsara lavitra zany mipetraka any an-tsaha zany no tonga ny Babilôna. Raha mipetraka any an-tsaha ianao mety ny hohaninao tsy misy, mety ny trano andrinao tsy misy, fa mijanona treo ihany aloha. Fa ny tonga any Babilôna zany andevo mihitsy ianao, lasa mpanompo, lasa andevo. Manana tompo dia ampahorian'ny tomponao ianao. Fa maninona anavelan'Andriamanitra manao ohatr'izany ny zanany? Fa maninona tsy vao manomboka mararary kely fotsiny, manomboka mitarendraina kely fotsiny dia vonjena. Fantanina mipetraka tena mipetraka izany. Aninona Andriamanitra ny tsy vao manomboka mararary kely zay dia vonjenao? Fa maninona ny andrasanao tafavoaka ny tanàna mihitsy? Aiza ianao Andriamanitra? Manadino avy ianao Andriamanitra? Tena efa mivoaka ty an-tanàna ngeza, efa mipetraka any an-tsaha ngeza Jehova. Indrisy ny hailan'ny fitarainako. Ozy izy apakoka ry avana. Indrisy ny efa fahelan'ny fitarainako. Misy fotoana tena miantso an'Andriamanitra ianao, ela. Ela. Aiza ihany Andriamanitra? Etsika ilay mandamotsaina, manomboka mivoaka ny tanàna dia milamina fotsiny tsika fa vao mivoaka ny tanàna tsika dia hitan'Andriamanitra, averina ao an-tanàna tsika. Etsika ilay mandamotsaina, finoana daholo zay. Fa tonga eny an-tsaha ihany, ozy izy hoe tonga ety an-tsaha tsika, kalma fotsiny miandry tsika fa eto an-tsaha eto tsy maintsy mamonjy antsika Andriamanitra, tsika ave teo avelany, zanany be tsika teo avelany. Fa io ianao mipetraka teo an-tsaha, tsy tsisy pia, tsy nanan-kelofana. Fa ny aza adinonao ianao hitan'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ny zava-mitranga rehetra, hitan'Andriamanitra hatramin'ny hetsika kely, hitan'Andriamanitra ny fangiry firiana. Ary misy fotoana tsy mora manompo an'Andriamanitra, misy fotoana sarotra io miara-mandeha amin'Andriamanitra io ilay havana malala. Halleluja. Misy fotoana tsy azonao an-tsaina mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra ry havana. Fa maninona no navela hivoaka ny tanàna? Maninona no navela hitoetra ny an-tsaha? Ary maninona ny tonga hatrany Babilôna? Misy raha fantatro izay. Manompo an'Andriamanitra zany ary nafanafota amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa noho ny tsy fahazahoana ny programan'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana dia nazairina ny tany tena. Satria io rahalahy io ry havana dia nandalo ady mafy. Nisy olona maty, lasa lavitra zany olana zany. Nisy olona maty ry havana. Dia ny fianakavian'io olona io na nitrikitrika
io olona io zany no dia maty namony teny e, zay aloha zany le tantara, maty namony teny io olona io. Ary zay zao anisan'ny nitondra tena hoe zay mivady mihitsy raha tsy diso aho tamin'izay nitondra ny tady Milan avy any an-trano niazakazaka nankany amin'izany toerana namono le olona tena, namono tena atao anatina lavadrano zany olona zany, tena niazakazaka daholo tamin'izany mpiara-mivavaka. Fa ny olana dia ny fianakavian'io maty io sy ilay olona mpiara-mivavaka tena olona mpifandrafy. Nefa le olona maty sy le olona mpiara-mivavaka olona mifanakaiky. Dia izy dia efa tany aloha be tany, dia ny zava-doza tamin'ilay izy nampangain'ilay fianakavian'ilay maty hoe io le rahalahy io no namono azy, dia hoe namono dia hoe nalatsaka tao anatin'le hazo io. Iny ao le lavadrano fotsiny tantara zany, ohatrany tamin'ny filma mihitsy zany, lozy zany le havana. Tamin'izany koa moa tao amin'ny firenena tao nisy reto olona reto nanana havana ambony be tao amin'ny fitondrana teo tamin'izay. Dia tamin'izay tadidiny mihitsy ny namono teny zany zany nametraka taratasy alohan'ny namono tena tao anatin'ny lavadrano dia nametraka taratasy misy apatrapatra izao 3 aria alevina ohatr'izao. Dia rehefa natao ny fanadihadiana dia navoaka ny mpanao fanadihadiana hoe soratanana io fa soratanan'le mpiara-mivavaka io ohatr'izao dia tonga hatramin'ny hoe zareo niaraka farany dia nisy vola be dia tantara be tamin'izany. Nampalahelo niakatra fitsarana ry havana io raharaha io, nanatrika fitsarana zay tamin'izany fotoana izany. Fa zay mivavaka tena nitondra mivavaka. Manompon'Andriamanitra maro zay nitonga tany amin'ny fitsarana tamin'izay fotoana izay, nitondra mivavaka io fitsarana io mba ho tafody zany rahalahy zany. Fa tena teneniko anareo fa sarotra ny fiainantsika ao Madagasikara. Hitan'ny masonay zany hoe tena tonga dia teny midina, tena teny midina avy amin'ilay olona ambony hoe io adobo io, hitan'ny masonay zany. Dia tena hatrany amin'ny fitsarana ka hatrany amin'ny mpitandro filaminana dia izay le izy tena hory havana nigadro olona io. Zay zao andranomasona nanatitra an'izany teny an-tanimora fa teneniko anao. Mpiara-mivavaka nanatitra azy tany an-tanimora nigadra. Za tamin'izay nitomany mihitsy ny zasy le pasterny raha nitomany be tao anaty tomobile safotifoty tao anatin'ny saina tao daholo hoe tsika ve tsy hanon'Andriamanitra vavaka hatramin'izay tsika mivavaka amin'olona. Nisy fotoana nge raha fa zay mivavaka ho an'olona olona efa tokony higadra tamin'izany, olona tsy fantatra hoe niantso mpanompon'Andriamanitra, zay ny voanjo tao, zay ny tonga teo. Iakina fitsarana amin'ny 2 ora sasany amin'ny 12 taona zay tonga eo amin'io fitsarana io, mitondra mivavaka sy manao délivrance sy mivavaka ho an'ny olona io. Fa afaka le olona, fa maninona tamin'ity dray mitoetra sady efa mpivavaka le toriana, zay koa mpivavaka mitondra mivavaka fa tena gadra. Tamin'izany tadidina mihitsy fa na ny mpisolo vava mbola zay mpiara-mivavaka aminay koa, fa tena naiky le mpisolo vava rehefa tena tsisy nazo atao izy fa tena teny midina hoe io gadrao io. Zany tena hoe tena ohatry ny reny hoe tsisy ninona valonao fa rehefa misy miteny anakay hoe ianao no namono an'io olona io, ninona ataonao na tsy soratananao dia hoe soratananao io. Dia antanina taiza ianao tamin'ny ora dia efa mipetrapetraka tsisy ninona lainga fa zao fa rehefa hoe ianao no namono an'io dia ianao no namono an'io. Amindra fo amin'ny mpitsara manao an'izany ange Andriamanitra ry havana, fa betsaka ange ry havana ao Madagasikara ao olona tratrany zavatra ohatr'izany makivy. Fa migadra io olona io. Tamin'izany safotifoty tanatin'ny sainay tomany zay tamin'izany Jesosy fananiny zay tsy nenonao zay nge nivavaky reo olona reo. Ka le olona reo koa ny tena navesatra be tamin'ny sainay, reo olona le adversaire reo tena mpanompo sampingy, tena
tena mpanompo samby tsy nisy ohatr' zany. De resin'ny mpanompo samby zany ny mpivavaka ko atao ahoana? Fa nampiarana ity tenin'Andriamanitra ity. Misy fotoana mivoaka ny tanàna tsika hitan'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ke nao manomboka ohatry ny kididio ny fiainanao. Mampahery an'ilay olona zay mivady moa tamin'ny herinandro ity, indrindra fa androany moa andro tsy fiasana, de tena hoe tena tontolo ny andro zany tena ny fampiarezana taman'olona. Tamin'ny herinandro ity lasa maro be mihitsy ny olona vaovao izay mbola tsy ho ela de ho hitanareo hipotry eo amin'ny live eo izay tonga mangatabavaka mpaherezana. Androany zao zay efa firy ny olona mifampiresaka tamin'ny mivady, ary za mino fa na de na nareo mahita an'ity live ity fa mety tsy mipotra ny anaranareo ambadimbadika ao, na ho hitanareo ity live ity rapiso mampahery anareo androany. Fa maninona tokoa ary lay olona izay marary. Misy olona ho hitanareo tsy ho ela toe tazomiko ny teniko amin'ny finoana hitazomany mivady, fa ho avy ny fotoana tsy ho ela ahita fijorona vavolombelona eto nareo. Misy olona malemy amin'izao fotoana zao, malemy tanteraka entinambavaka. Zao ny teniny tamin'ny olo rehefa ndresaka teo, manana finoana amin'ny ray volana ohatr'izao, ray volana androany ifakahita tsika. Fa olona mitsangana malemy tanteraka zany no vokatry ny asan'ny maizina, vokatry ny famosaviana, malemy tonga de malemy tanteraka. Na tanana na tongotra na vatana bataina fotsiny, ary ny ratsy miratsy isan'andro ny fahasalamana. Fa zay mahamme toky fa zao hitan'Andriamanitra io ny ratsy io. Zao angerevana ny zavatra nitranga. Tena hoe tsara atao amin'ny andin'ny fahasivy amin'ny Mika 4:7. Mika 4:7 andin'ny azafady Mika 4:7 andin'ny fahasivy. Olona ten'Andriamanitra. Ko nahoana no tia mitaraina mafy ianao? Moa tsy misy mpanjaka va ao aminao, sa landringana avokoa ny mpanolontsaina no dia azo fanahitana ianao ry vehivavy raha miteraka. Zao ry havana malala, ny zanak'Israely dia norakorahany Babilonianina, ary nataon'ny Babilonianina tsinitsinina hatramin'ny Andriamanitra ny zanak'Israely. Andriamanitra dia miaro ny voninahiny. Ary Andriamanitra mikendry ny farany hoy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy le androany ny jereny, fa Andriamanitra mikendry ny farany ary tsy diso izy amin'ny farany. Ary rehefa mizara tian'Andriamanitra tongavana dia misy foana ny dingana zay tsy maintsy lalovana. Raha mahita trano be anankiray ianao, alohan'ny ianao trano dia avoakan'ny architecte ny paozin'ny tranonao io rehefa vita, hatramin'ny lokiny ka hatramin'ny paoziny, vita fitaratra, vita ny tafo, vita ny rehetrarehetra. Io le trano rehefa vita. Fa melohany io misy sary hafa, misy ny plan. Sarisary ho anareo izay mety mpanao sarina trano, sary ratsiratsy kely misy ohatry ny hoe brouillon an-javatra fa sary tena izy iny, reto ny paozin'ny trano, ato ny efitra, ohatr' zao ny vy avy ety ambony, zao ny paozin'ny indrary vato, zao ny ohatr'izao. Misy sary eo amin'ny fiainanao io, efa vitan'Andriamanitra tsara be ny saran'ny fiainanao. Fa melohan'ny atsara be atongavana amin'ny tsara be io, misy hatramin'ny tany mbola ametrahana ny trano iny mety mbola trano feno kirihatra ry havana. Fa ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao, tsy le kirihatra, tsy le tany voasorohana, tsy le tany mbola voangadina, tsy le mbola tany feno vato korotambato sy ny sisa. Lalana tsy maintsy lalovana ireny amin'Andriamanitra. Fa ny an'Andriamanitra mitsinjo an'le farany izy dia mibanjina an'le sarina trano efa tsara tarehy. Ny fiainanao io, ary miaino anay nareo eto androany, sady miteny aminareo mpanaraka live zay no miresaka aminareo izay nampahirezina rehetra nandritran'ny herinandro ity. Olana be daholo mitrango amin'ny fiainanareo. Olona ranabavy zay hoe androany hoe tena ho pastera, tena tsy hitako intsony, tena reraky ny fiainana, tena voaka hopitaly, tsy ampy herinandro koa ngamba izay tsy voana hopitaly,
dia niditra hopitaly manaraka dia tsy mety mahita mangirana eo amin'ny fiainana, tsy mety mahita mangirana eo amin'ny fiainana. Ny ady izao no teniko ahita mangirana nareo tahitanareo ny toriteny omaly, ary ny toriteny anisan'ny nahakasika olona betsaka tamin'iny omaly iny. Hoe tena fiainako mihitsy zany pastera zay, raha fiainanao dia tady tokoa nefa raha n'ilay toriteny inona ny tanjony, dia ny retana ny foazana ara-panahy, ny fifoazana ara-panahy revana afaka ahafahanao mandresy an'izao olana rehetra eo amin'ny fiainanao. Fa maninona no avela tonga hatrany a Babilôna? Hoy Andriamanitra hoe eny ho tonga hatrany a Babilôna aza, any no hamonjeko anao. Satria maninona? Satria ireo Babilônianina reo ry havana nahita ny fahababon'ny zanak'Israely, nahita ihany koa reo ny fikididian'ny fiainan'ny zanak'Israely. Mba teto taloha dia nataony lasa ohatr' izao dia babona iny farany. Reny olona nahita ny faharavan'ny fiainanao reny, aza taitra ianao, ataon'Andriamanitra tonga hatreo anoloan'ny reny ianao. Jereo tsara ilay zavatra tenenin'ny olona, tenenin'ny Andriamanitra. Hoy tena Andriamanitra, ho tonga hatrany Babilôna, any no hamonjenanao, eny, any no hanavotanjeonao afaka mitana ny fahavalonao. Zany hoe avelan'Andriamanitra tonga eo mihitsy aloha. Satria maninona? 1:12 ny ambiny ny valiny. Ary ankehitriny dia tafangona mely anao ny firenena maro izay manao hoe aoka lamba raka ziony, aoka ny masontsika, ho faly mijery azy. Raha hitan'ny fahavalonao ny faharavanao, tsy avelan'Andriamanitra tsy ahita ny fisandratanao reo. Aza matahotra fa eo alohan'ireo fahavalona babanao reo mihitsy, ohatra ny tonga mikididy izany ianao. Fa eo amin'ny ahitan'ireo mihitsy fa rava ny fiainanao, eo no ananganany. Ary voavaly ny teny ary, hoy tena Andriamanitra, nahoana mitaraina mafy nareo? Tsy misy mpanjaka va ao aminao? Mety tsy misy mpanjaka eo amin'ny ziona. Vahoaka ho fantatry ny Babilônianina fa misy Andriamanitra velona. Ry havana, aza taitra ianao raha tonga hatreo amin'ny fahavalonao. Ary izao no teniko anareo, misy fotoana eo amin'ny toerana nalavonao, misy fotoantsika te hitsoaka. Tadidiko zay rehefa tanaty olana dia izao, rehefa tao anatin'ny problème anatrosa be zay tamin'izany. Tamin'izany izay mivady mbola tsy nanan-janaka, nefa sika hitsoaka aty andafy ho aty a France aty. Natao daholo aika, vola zany lany hoe misy olona mikarakara taratasy andehanana aty andafy. Manao ohatrany saritava kely misy miditra ao amin'ny consulat io tamin'izany, sao dia misy mahita, sao dia hitany tompotrosany dia hitsoaka any andafy mangataka visa. Na rehefa aloha ny demande voalohany tsy lasa, hozy indray olona ovay indray le sary dia nanao volombava mihitsy aho tamin'izany, ny asiana volombava. Io misy volombava manova paozy zany, ametsifetsy vazaha hoe na anapaniriana mihitsy hitsoaka aty andafy ry havana, hoe tonga ny andafy zany a milamina 12,000 kilometra tsy hitan'ny tompotrosa intsony. Hoy Andriamanitra hoe tsy mahazo vizana reo ka, tsy mahazo vizana reo. Firifiry ry havana ny olona, za mampantatra namana narananana olana ohatrany anazy ao koa tapatsoaka taty andafy. Fa izao mandraky tiany androany mba misy any ny Facebook, fa tsy hita anaty Facebook zany olona zany hoe aty andafy, tsy hitanao hoe aiza. Satria nahoana? Satria ny elan'ny tany problème, mitsoaka olana. Ianao tsy avelan'Andriamanitra mitsoaka olana zany, fa misy fotoana ary tena alefan'Andriamanitra tonga eo anoloan'ny olana mihitsy dia manakora ny olana. Aoka lay mbarak'izy io, aoka masitsika ho faly amin'izay. Tonga zany a avy any an-tanàna zany ny zanak'Israely, ny ziona azafady, dia nivoaka ny tanàna dia mipetraka eny an-tsaha dia tonga any Babilôna. Any an-tsaha mbola tsisy Babilônianina, nivoaka ny tanàna mbola tsisy Babilônianina, fa ny misy Babilônianina ao Babilôna. Eo amason'ireo mihitsy, alleloia, eo amason'ireo mihitsy no ananganako anareo zany eo. Eo ny anehoako aminareo fa manana mpamonjy anareo. Tafangona amin'izay amin'ny fahavalo, hijery. I Samsona dia tratran'izany, efa niangona nanodidina azy ny fahavalo, ny Filistina dia nimeme azy sisa.
fa teo ny nanehoan'Andriamanitra ny herin'ny Samsona farany be lavitra matiny no tamin'izy velona naserany ny andro ny trano teo dia nirodana maty tao daholo ny Filistina. Ry havana, angonon'Andriamanitra eo ny fahavalonao. Aza matahotra, aza manana ia. Aza manana ia. Za misaotra an'Andriamanitra tsy lasa taty an-dafy se tamin'izany a. Fa raha lasa taty an-dafy tamin'izany dia miafina tsisy nahitsy zany rado rakotosalamy zany. Fa ozy Andriamanitra eo ihany teo ny nahitan'ny olona anareo fa be trosa, teo ny nahitan'ny olona anareo fa potika ny fiainanareo, eo ihany ny ananganako anareo. Eo ny ananganako anareo. Efa tantarako anareo misy an'ilay olona nanambola taminay tamin'izay voandeha hivavaka sabata voalohany mihitsy tamin'izany. Efa tantarako anareo zany fa misy mbola tsy mahalala eto dia tantarako. Efa mba natao vonona kely teo ambony teo amin'ilay bahut ao an-trano zany, vola 50 000 francs hoe atao gasoil ny 25 000 dia fanatitra ny 5 000 zarena roa tao 2005 avy satria hivavaka rapitso dia mba misy fitanana côté any fity tamin'izany dia misy fa tongavan'ny tompotrosa vao marena tao an-trano za miafina mba nitohatra le 50 000 nalainy dia anay koa izay ataoko frais taxi tsisy nan'ny ariary nalaelo zay tamin'ilay olona zay. Heritaona, tsy ampy heritaona taorianan'izay, tsy ampy ny heritaona, tsy ampy ny heritaona. Io olona zay nahita anany tsoka hatrany ambany toetra ka mitsoka izy nalainy ny vola 50 000 tao an-trano. Nandeha nivavaka zay tamin'izay fahasoavan'Andriamanitra tsy narany gasoil tao anaty tomobile. Tsy ampy mampina hoe madadety quelques mois taorianan'izay a manomboka nivavaka zay manomboka nitahiny tompo. Io olona io nisy problème ananan'olona vola miaraka amin'ny gendarme amin'ny 7 alina tonga ny an-tranonay mivarotra tomobile ary raha tsy lafo io tomobile io tsy mahita an'ilay volomenan'ilay mpitory dia migada rapitso maraina. Fa tsika nampianarin'Andriamanitra aza mamaly ratsy ny ratsy a fa io ny ratsy. Io izy mba avidio fa tena izy moa zany tsy dia nilaza ny marina tamin'io misy ina fa za izay tsy fantatra ny zavatra mitranga. Efa anaty tomobilany ao a gendarme 3 laby izao mitondra azy mitety olona hivarotra ny tomobile io ary raha vao tsy mahita an'io a rapitso marina amin'ny sivy ny andaovana ny volan'ny tompotrosa. Mba izy indray nitratran'izay teo aminay sisan'ny famonjena farany nisy an'ilay vola tao aminay, volana vitsivitsy zany a fa zao. Alleluia. Ny mason'ny fahavalonao mahita anao raraka io a, ny mason'ny fahavalonao mahita anao anaty fahoriana, anaty faharavana, io ry havana tsy maintsy ataon'Andriamanitra mahita ny fisandratanao, manana faharetana, aza kivy. Inge tena teneniko anao fa Andriamanitra nge ry havana raha be dia be ny fahavalonao ny naninany ka be Andriamanitra isairana tsirairay hitsaingotra hitsipotsipona an'ireny. Misy fotoana tambatr'Andriamanitra miangona eo manodidina anao. Ndray andro tantarako zavatra tena tantara nareo. Zay mantsy ry havana dia tena hoe maro ny zavatra izay ndalovana mivady. Teo amin'ny asanay tamin'ny zay mivatra tomobile foana dia efa tantarako anareo ty tantara ty. Misy olona maro be mihitsy ny client anay tamin'izany, maro. Ary misy client anay daholo hatrany amin'ny faritany, hatrany amin'ny faritra rehetrarehetra na Ambatondrazaka na Diego na Tulear na Tamatavy indrindra fa Fianaratsoa. Misy client anay daholo na Antananarivo moa dia efa tsy nahalalana tamin'izany. Dia ohatra aminay vavadinay misokatra ho an'ny olona rehetra. Izay olona tonga dia miditra dia mijery raha misy mety aminy mety izy. Dia misy olona mpaka tomobile nitory atao aminay maka tomobile, maka tobizy io tamin'ny voalohany ka zay manakalo. Io zany ny tena mba spécialité anay taloha manakalo tomobile, ny anao atakalony anay a dia ohatr'izay. Dia tonga avy any dia miaraka avany izy a, izy sy ny vadiny sy ny zanany kely miaraka amin'ny mamany a sy ny vadiny mamany izay vazaha.
de tonga ao de miditra ao an-trano mihitsy de miara misotro coca tamin'izany miara misotro jus de miara mihinana goûter sady de lasa ny fandray be ta voalohany loha de mbola mifampiafafa fanakalo tonga ny faharoa verina manakalo de fa mifankazatra tany amin'ny fanotenana fa nefa mifanakalozany tomobile isan'andro rehefa mifanakalo de mba hoe mifampizato de manao essai tomobile samy manao essai de miaty faritra de resabe fa rehefa misy fotoana efa mifankazatra tsara de tonga de efa misosa fotsiny izy ndray andro maraina be izy ozy nareo tonga tao an-trano mitondra tobila zay nalainy taty aminay ihany de mitady tobila hafa sady oatra maimaika fafa zay de oatra somary efa fagaga ihany za onary tsy mila manao essai tsy mila manao anio tonga de maika io mety any te atrano de tonga de lasa ohatrany tsy teo 30 minutes de vita ny fifanarahana lasa izy nandeha olona roa lahy izy ny tonga tao an-trano amin'ny 2 atoandro ozy nareo miditra tokotaninay gendarme miaraka amin'ny kalaky roa tomobile miaraka amin'ny basy miaraka amina olona anankiray antanina hoe io ve le izy matsy ana de hoe io le izy tsy fantatro mihitsy io le izy iny izy ary iny olona iny fa le olona mpanampiainy teny hoe ino izy izy le olona niaraka tamin'le namanao ankeo a naka tomobile tamin'ray rola izy ny teo izy de le olona io zany antanile gendarme io ve le izy de io le izy enao to de manaraka anay zao de zao matsy ana io ary le izy ahoana tsy azoko mihitsy basy amin'io miranirano eo aminao manaraka anay nao zao de zao mampina motsy anaiky fa nanaraka ana tam'izay miaraka amin'ny vadiko izy inona ny problème atao fotsiny ary manaraka anay hitany olona teo an-tanàna rehetrarehetra tam'izany hoe misy gendarme maka anay de io tomobile io matsy le tomobile netin'le namana zany io tomobile retiny to de etiny io manaraka anay zao alainy to de manaraka atenany amin'ny tombon'ny gendarmerie inona ary le zava-mitranga tsy fantatra mihitsy ny zava-mitranga hoe inona voatonga tany tao amin'ny gendarmerie za de tsisy resaka tonga de midina violon aloha za tonga de midy violon za zao zany le zava-mitranga io rahalahy io kay zay ny voafitaka zay tsy malala fa olona lefa malaza ratsy raha misy matadidinareo de misy fotoana tam'izany misy malaza be mpangalatra moto le moto be transalpa reny le Africa Twin reny tena misy mangalatra lafo be mantsy reny aika ty rahalahy kely ty izy kely kely zay fa mahay mitondra moto be mpangalatra moto iko izy ka zao ny fomba fataony misy annonce-na moto reny zany de mandeha taxi izy de teneny le taxi ho faiko anao fa esorony lanterne de le tomobile zany efa misy chauffeur izy de tonga le mivarotra moto izy de miresadreka ohatriny tena mety amiko de afaka esena kely andano izy le olona eo anao mantsy le chauffeur taxi mijanona anao andraso fa izy mantsy chauffeur fa janoko le tomobileko mantsy le tomobile manao essai zany izy de tsy hita de lasa vera moto de le olona eo am'izay tazomile olona le tompole moto mite zange tsinino izy taxi fa tsy manani ohatr'izay zany izy de efa zay foana ny fomba fataony ka ndray andro nisy olona ray tamin'ireo tompona moto reo very tompona moto very reo nanao annonce le vadin'io rahalahy io de tonga tany an-trano mijery tomobile angamba izay de niditra tao amin'ny salon de misy sary ngeza be ao amin'ny salon misy sary le rahalahy io zany to de sary ngeza be tonga de sary ngeza be eo amin'ny taitra be way fa inonao io de hoe vadiko io taitra be mihitsy ka am'ireo olona le voasolokiny reo le finangalana reo misy vadina minisitra tamin'izany fotoana tantara nge zany re avany vadina minisitra tonga de mifampiantso daholo am'izay ny olona ka tefa nisy fikambanana kely misy tam'izany hoe izy avy no efa very moto de efa lasa ohatrany misy fikambanana kely misy de vadina minisitra zay iny vadina minisitra tamin'izany fotoana zany ao anatin'io fikambanana tonga de mifampiantso ty tranony ty fahitana de nody avy any am'izay le rahalahy ny sambory andeho sambory ny gendarme vao maraina be atao sarika ampandrina moa filazany zany izy efa fetsy be efa piady voadidina gendarme ny trano de
de misaoty tamboho to de velomy le tomobila ka zavariny le tomobila narenta ty aminay tonga avy any a ohatsy ny feno fotaka feno fotaka ohatsy misy pepepo kikakika afahafo zany za tsy nafantatra ninina mihitsy gaga fotsiny ahoana ary zany de izy mo tena avy any ambanivohitra izy tia fa avy mifanenjehany gendarme hatrany amin'ny toerana nisy azy tany de mitsokatra anaty lalakely any amin'ny lalana mitsofotsofo de tonga any an-tranonay de nasikiny ao atokotany ny tomobila de tomobila hafa netiny mivoaka gaga ny mpanenjika izy ohatsy ny film zany tena mpanao zany a de aveo a tratra amizay zareo tena teo atsonjo be teo tratra de rehefa tratra ny gendarme de izy mbola tafatsoaka fa le namany amizay a no tratra teo niaraka tamin'ny tomobile de iny amizay ny teny hoe aringe fangalany tomobile hany amboko zany nanomboka teo izy ianao niandro triny fa mpiantso amizay ny olona hoe tratra ny mpamatsy tomobile an'le mpangalatra moto azonareo ve zany reavana iza le mpamatsy tomobile za satria izy le fangalany tomobile za intelo sa inefatra izy zay nakatobia nalaza ohatran'izy teo tratra le mpamatsy tomobile an'le mpangalatra moto za midy ao amin'ny violon izy nareo tonga atao amin'ny gendarmerie tao daholy le olona very moto avoye mantsy ana hoe za zany a le mpamatsy tomobile mpangalatra moto miaraka am'le vadina minisitra zany rehetrarehetra tonga de aizy zany olo zany aizy zany fa zay zany tena petsaka ny elany de tavanay an'izany olo zany ka le lehilahy tsy hita za zany nitratra eo a za sy le olona mpiaraka aminy de ny olona tsy te hialana gendarme to de niteny hoe io mpamatsy tomobile tantarake za efa mivavaka ohatry zao a za amin'ny mpiaram-bavaka efa ao amin'ny sisin'ny tamboho ao mivavaka mitondram-bavaka tatary zany fa teny eoko anao avoaka amizay zany a voaka de rado avy ao amin'ny violon voaka avy any efa reo daholo izy rehetrarehetra sady tonga ianao zany mba olo loatra zao ihany ianao zany tena praitsy kombakomba vitanao tsara ny ohatraotra le vadina minisitra moa tena avava be taminy olonao zao mihitsy zany tena mpanao azy ohatraotra zao zany tena tsy hitako zay teny eny vavaka fotsiny nataoko tao anaty violon tao ny olona koa ary mivavaka ho any mampionona koa eo mampahery tsy mora miatrika an'izany fa zao ary zareo amin'ny tenitenany eo sady efa te hanara teniteny sady za zany sara tsy manika an'izany tonga de makatomboka misy am'ireo fa mahafantatra anay zany no motoako veny tonga de makatomobila reo aminareo fotsiny de samy viditsika zava-mahafinaritra de zao teo ampovonin'izy rehetra niditra avany nisy colonel zay misy vadina colonel amin'ny gendarmerie tonga daitrapena hitanahy ratos izy ahoana misy iny io mpangalatra e mpamatsy tomobile any izy le vadina amin'izy fato izy le vadina colonel aza fato izy fantatro tsara izy mivady reo izy fantatro saka zay tam'izany a manana client be deaibe zay a misy mpitsara client anay misy miaramila misy polisy misy gendarme misy colonel misy général misy capitaine misy be deaibe misy hatram'ireny le force spéciale reny mpaka tomobile aminay zay ka le colonel mivady ty a efa paka tomobile aminay ary efa nisy zatra ny rahananao azafady izy mialatsy anareo tsy zany reo olo reo fantatro tsara reo olo reo izy fa tsy zany verenana natsona am'izay ny enquêteur sy nrehetra inona le zava-mitranga tonga avany le colonel le vadiny ramato io mahafantatra anay azavao daholo inona le zava-mitranga teo vao nazavaina ny olona rehetra am'izay tsy niteny tsony zay teo am'izay vao niteny iny olona iny nge ka ohatry zao zao ny tantaran'izy iny finona moa ny asan'ny rado mpanao takalo misy taratasy anatarana ianona de manakalo am'zao teo vao nanomboka nangina le olona rehetrarehetra izay ny mpangala hoe mpamatsy tomobile ny ina moa le resaka mandeha mila itsy fa mananelatra vetivety teo am'izay vao somary nangina de teo am'izay hatramin'le vadina minisitra ny teny hoe alatsiny fa zay tsy nafantatra an'le fa mifantatra de hoe nareo mpamatsy an'izy fa de lanatsiny fa ny ampitsin'iny ny alina iny ndravina ny olana na le fanody zay ny tomobile zay seka mitazoma
nitazomana nentina enody, le tômôbila aloha nge lasa nentina enody, le tômôbila najanony sy le tômôbila nentina mitsoka ny forsen'ny gendarme entina emody, nareo ny tompondreo izy fa etimody fa izy tsy hita, ina moa ny azonay atao? Ny tombo ray aloha zany ny tômôbila ka tsy hitana izy atao. Fa ny zava-mahafinaritra reo olona rehetrarehetra tonga tany amin'ny gendarme teo, nisy tamindreo niaraka tamin'le vadina minisitra tonga tany an-trano ny ampison'iny. Ka ianao ve hiditra any an-tranona olona mpamasy tômôbila olon-dratsy fa fantatrao marina fa tsy olon-dratsy tonga tany, asa mpinamana be. Ny ampisony ihany naka tômôbila tao aminay vadina minisitra, naka tômôbila tao aminay ny olona niaraka taminy samy falifaly ohatrany tsy nisy le zavatra. Tanao ry havana, tsy fantatro inona ny tanjon'Andriamanitra, fa misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana. Andriamanitra mikendry an'le farany fa miatrika an'le ao anelanelany tsy mora. Teneniko anao zany. Fa ny zavatra ataontsika dia zao. 12:12, ninona fieritreritry ny olona ho ny tena ndraiky kamo tsy fantatry reny ny fihevits'i Jehova na azo ny fisainany, fa efa nanangona azo toy ny amboara teo ampamoloana izy. Manana fahavalo firy ianao amin'izao fotoana izao. Hoy izy le ranabavy tena leo raha da vao aretina ohatr'izao tamin'ny herinandro dia aretina ohatr'izao indray raha amin'ny ity, aretina ohatr'izao indray. Dia misy zavatra ohatr'izao koa mitranga, misy problème ohatr'izao. Mivoaka daholo ny karazana olana rehetrarehetra. Zao ry havana malala, misy ny fotoana amoan'Andriamanitra ny kitapon'olana amin'ny fiainanao eo dia mianjaanja eo zany. Matoki ianao an'Andriamanitra fa rendritretreny manangona an'ireny ho amboara eo ampamoloan'Andriamanitra. Inona ny tianao? Manana olana ray ianao androany dia vahan'Andriamanitra. Dia amin'ny herinandro manana olana ray dia vahan'Andriamanitra. Sa mety aminao angonon'Andriamanitra eo anoloanao ireo olan'ireo. Angonon'Andriamanitra eo anoloanao ireo olona ireo. Dia ho ataon'Andriamanitra tahaka ny amboara anankiray dia eo amin'izay ny anasiany azy rehetra tahaka ny fa nisy olona ray. Miarika an'isy tsy mora. Ary tena hoe mieza mararika maneza tahaka ny vehivavy raha miteraka, tena zay angela izy. Ny fiatrehanao ny zavatra tondran'Andriamanitra anao tsy mora. Tsy mora. Fa zao fotsiny mikendry ny farany eo Andriamanitsika io. Enina dia ohatrany a Babilôna zao ny ten'Andriamanitra. Anona aminjeko anao. Ohatra miteny amintsika zany Andriamanitra hoe aza matahotra ianao fa naiza tongavan'io. Ozy na ohatra ny lasa lavitra loatra na lasa lavitra loatra, anony amonjen'Andriamanitra anao io. Ianao tsy maintsy vonjen'Andriamanitra. Ianao tsy arian'Andriamanitra. Tsy maintsy vonjen'Andriamanitra ianao fa manana toky. Fa ekeo ny fitantanana, ekeo ny fitondrana. Ny ten'Andriamanitra hoe zao ary 13:10. Mitsangana ka miveleza raziona sanakavavy, fa nitandroka ao atao vy. Ary ny kitronao ataoko varahana. Ka hanoritory firenena maro ianao dia atolotra ho an'i Jehova ny hareny. Ary ho an'ny tompon'ny tany rehetra ny fananany. Le nararara niteraka teo, efa sin'Andriamanitra mitsangana amin'izay ianao zao. Ry havana, ny fahavalonao, ianao ihany ny asian'Andriamanitra mamely an'ireo. Fa tsy ianao le teo tsony. Fa ianao efa nasian'Andriamanitra tandroka vy, dia nataony mesy kitro varahana. Ianao io nge lasa ry havana ho lasa mpanorotoro fahavalo ange ianao io e. Ianao ao anaty voadidina olana be io. Avy efa raha le vavaka migady efa mivoaka ka. Nivoaka izy afaka tsy haiko izay efa bolana 3 volana. Fa ny problème adiniko marina ny tantaran'iny. Ny problème dia zao tsy tafatsangana intsony ny ara-panahy mampalahelo be. Palahelo satria lasa nivadika tsy zakany zany le izy dia lasa nametsina an'Andriamanitra izy tsy haina maninona ny ataon'Andriamanitra an'izao ohatr'izay. Zay nefa raha le tsy haiko tsony moa izay nefa raha tany fa za moa dia anisan'ny olona tena hoe niezaka foana nampaily an'izay lalahy zay. Araka ny teniko tandreo lasa mpisotro toaka izy,
misy fotoana andro amin'ny roa maraina ako maka anazy any amin'ny bara manatitra azy mody tamin'izany. Tratrana famoizam-po izy zany, tratrana tena famoizam-po izy dia tena niteny foana izy ohatra lasa tsy tian'Andriamanitra izy zany, nampalahelo izy zavatra izay. Fa za miny fa amin'izao fotoana izao izy efa mivavaka, efa miverina avao izy moa zany mivavaka fa mivavaka kely dia miverin-dalina, dia mivavaka kely dia miverin-dalina. Fa za miny efa tena mety efa tafajoro tsara izy zao. Efa tsy nahita azy intsony moa za efa ela dia ela, fa za matoky fa tsy very maina ny toriteny sy ny fampahirizana rehetra izay natao taminy. Satria tena ny azy tena lasa lavitra ary tena tsy neken'ny sainy mihitsy izy hoe za avy izy mivavaka dia migatra. Fa mampalahelo mampalahelo izy fa sarotra be ny hoe hiteny hoe inona satria tsika ny eo amin'ilay toerana samy manana ny itondran'Andriamanitra azy fa dia misaoran'Andriamanitra sika raha samy manana ny Babilôna ny koa io misy Babilôna lasa lavitra be, misy Babilôna araka Andriamanitra nefa dia izao marina ny tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra kely mbola tsy mampizaka antsika izay tsy zaka, tsy mampitondra antsika izay tsy zaka. Izay foana zany io. Andriamanitra tsy diso refo zany raha nanao zavatra fa fantany fa tokony ho zaka. Fa ndraindray ny mety hoe mamaritra melo hoe tsy zaka antsika ity. Fa misaoran'Andriamanitra ianao zakanao daholo aloha izay niseho hatretra. Alleloia. Andriamanitra tsy mampitondra antsika izay tsy zaka antsika zany. Hoy tena Andriamanitra kanjo tsy fantatry izy ireny ny fihevitra Jehovah na azo ny fisainany. Na efa nanangona azo tony amboara teo ampamolona izy mitsangana ary nangonon'Andriamanitra eo ampamolona ny fahavalonao ankehitriny. Tsy izy akory ny anorotoro an'ireo fa ianao ihany. Halleluia. Ainao le mandeha tonga hatrany Babilôna iny. Andriamanitra koa manomana hery ho anao, mamola volanao ho lasa tena mpanorotoro firenena maro. Atolo Jehovah anao ny hareny ary atolotry ny tompo anao ny atolo aroan'ny tompony tany rehetra ny fananany. Ampahirinareo androany manao hoe tsy takatritsika ny fitantanan'Andriamanitra. Atao fotsiny hoe raha zao ianao anaty olana mihaona amin'ny tenin'Andriamanitra dia tadidio fa Andriamanitra te hihaona aminao ihany koa. Te hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra, te hanafaka anao Andriamanitra. Aza refesina hoe ty za efa tonga aty Babilôna. Fa ny fisainan'Andriamanitra eo Babilôna mihitsy, ny Babilônianina mihitsy mila atao mahita fa manana Andriamanitra velona ianao. Tsy nara-baraka anao zany Andriamanitra. Maro ny zavatra nilalovako ry havana nilalovana ny vady. Tena maro, mbola misy ny zavatra tsy voatantarana ianareo. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao. Ny dona misy foana, naiza misy dona foana mahazo anao. Fa tsy nomen'Andriamanitra zavatra tsy zaka izany tsika. Ary ao ambadiky ny dona, tena teneniko anao mihitsy fa ao ambadiky ny Babilôna, ao ambadiky ny dona, tsy maintsy misy fahasoavan'Andriamanitra misy eo. Aorian'io ady izay lalovanao io, aorian'io olana izay lalovanao io, matokian'Andriamanitra, mifikira. Ary ny tenin'Andriamanitra amin'ilay mararika maneza taka ny vehivavy miteraka. Tsy misy ka vehivavy miteraka. Za tsy hanena intsony ka avela koa any io. Tsy lalàna intsony fa manena sy marary foana ianao. Satria tokony hateraka ao io zaza io. Misy amintsika fa tokony hiteraka fitahina, tokony bevoka amin'ny fitahina ianao. Mihetsi-jaza mararirary. Hoy Jesosy hoe amin'ny Jaona 4:12 marana ko azy. Jaona 4:12 hoy Jesosy manao hoe Jaona 4:12 manam-pahoriana vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany. Fa rehefa velon-jaza izy dia tsy hitsaroany intsony ny fahoriana noho ny fifaliana fa misy zaza nateraka ho ambonin'ny tany. Ary anareo manana lelo ankehitriny fa hahita anareo indray dia ho faly ny fonareo ary tsy misy olona manaisitra ny fifalianareo aminareo. Ry havana, ny vehivavy miteraka raha marary, zany nge mahatonga ny olona hoe miteraka dia tsy azo le zaza tena hoe mory satria efa mibatena hoe niaritra ihany mialatsindra misy olona sidratratrany zany hoe bevoka nefa tsy azo le zaza sanatria. Ary raha misy koa ary olona eto bevoka ka tsy azo foana ny zaza, manatonanay ianao MP mila entina mabaka ianao, mila misy olona eto miaraka amintsika ohatrany tsy entina havanina zaza
fa ny antony natonga azy tapajany reto hatramin'ny androany dia satria nahazo zaza amin'izay izy rehefa nentina mbavaka. Fa ny olona miaritra ny vehivavy dia zary lasa ohatry ny hoe na dia marary aza dia retana, ary vao tonga ilay zaza dia adino ny fangiry firiana satria efa io ilay zaza. Ao ambadiky ny fangiry firianao io ambadiky io fiaretanao io misy zavatra, misy valim-bavaka ao ambadiky io. Mararika maneza, ndao hivavaka tsika, ndao hiaritra. Fa ao ambadiky io fahoriana sy fijaliana sy olana nalovanao io, ao amin'Andriamanitra ny tontolo misy anao, ao amin'ny tontolon'Andriamanitra misy anao dia azo antoka fa tsy maintsy ho tera-day ianao, ary ho adinonao io, ao ho tera-day ianao dia ho feno fifaliana ianao. Ho tain'ny tompany antsika rehetra, samy mahery ny olana misy fa Andriamanitra koa tena misy ray havana. Ny olana mamely fa Jehovah Andriamanitra koa tena mità ary tsy mamela antsika irery. Ndao ataontsika tira mampinaritra be te soa Jesosy fa teo ianao, fa raha tsy teo ianao taiza moa ny hafarako Jesosy. Dia ataontsika san'izany dia hivavaka atrantsika samy mahery. Alleluia. Amen. Oh, Isa,
tsara matotra ako miteny anao androany hoe azo antoka mpandrava sarotra azo antoka fa tsy manary zany ny Jesosy toriko aminao eto isan'andro tsy manary fa tena azo antoka mila matoky an'Andriamanitra ianao mila miezaka mafimafy ianao mahararika manezaho ny tenin'Andriamanitra tahaka ny vehivavy raha miteraka aza malaky mora miabandone zany ravana fanaran'Andriamanitra aza mora mamotsitra zany ianao fa fikiro hatramin'ny farany fikiro riavana fikiro Jesosy halleluia fikiro fa tsy mbola nanary zay niankina tamin'izy riavana tena te hampahirianao mitsy androany fikiro Jesosy sy mamitaka anao izy ary tsy mampanantena tsy misy anao izy riavana manana samita iny tompontsika rehetra ao ambadik'io zavatra lalovanao io fandresena mezinezina fa fambaraka ho an'ny fahavalonao no misy fahavalonao any tena miezaka misy te hijery ny fahavoazanao hoe aoko alaim-baraka azy io aoko faly masitsika ahita ny manjo azy fa tsy fantany fihevitry Jehova riavana fa ao ambadik'io zavatra io misy fihevitry Jehova zay tsy takatry ny saina misy fihevitry Jehova zay tsy takatry ny saina ao ambadik'io fa manana toky ianao manana toky ary aza manana fa tsy misy manan'Andriamanitra lehibe ohatra anao io fikiro ny tanan'Andriamanitra saotra Jesosy malala saotra Jesosy matoky anao zay Jesosy amen Jesosy malala nizaniza manarika eto Jesosy ty azavelanao amotsitra fa ataovy tena mahay mamikotra zany olo zany ny devoly sy ny Satana tsy mahazo manakivy nizaniza zay tonga eto fa tsy maintsy mamikotra mifikitra amin'ny Jesosy ary mahita maso ny famonjen'Andriamanitra zany olona zany amen. Vavaka ho an'ny firenentsika ny Nazarety zany miaraka amin'ny rana vavintsika Fabiola. Azama tu bebe la fizia
firenena raha fahabeala amin'izao fotoan'izao. Halleluia. Tai Jesosy pastora menakavy tai Jesosy pastora Rayavy dia tanaraka tsikapoka ity vavaka fiambenana androan'ny zao dia mbola iara ivavaka atsika vavaka ho an'ny firenena sy hamarina ny fotoana. I Jehovah-Diamanitra reneze tsara indrindra mbola faly misaotra sy midera manome voninahitra ny anarana masina satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Misaotra anao dia toko malala tamin'ny fiandroan'ny zao. Misaotra anao tamin'ny tendrena mpitondràna fanotonao tamin'ny fiandroan'ny zao tena hoe nankahery anay tokoa. Misaotra anao tokoa Jesosy malaza tamin'ny tantananao miara connexion anay tamin'ny fiandroan'ny zao fa tena hoe vomitita miakatra dia nampitondrena fanotonao dia teny mitondra tena hoe fampaherezana ho anay tsirairay avy araka ny teninao hoe mararika manezaka tahaka vehivavy miteraka dia ndray koa Jesosy malala tena hoe tsy mora ny zavatra izay tedenay problema eo amin'ny fiainanay fa zao Jehovah-Diamanitra na eny androny lalana makany Babilôna ka Jehovah-Diamanitra fantatra tsara fa manomana hery vaovao ho anay isan'andro isan'andro ianao ahafahanay hanjava sy anao toro ireo fahavalinay ireo ampafantaro ireo fahavalinay ireo fa misy Andriamanitra velona ao aminay, misy Andriamanitra velona eo amin'ny fiainanay Jehovah-Diamanitra fantatra tsara fa mifaly izy ireo mahita fahaboarana sy problema sy orana eo amin'ny fiainanay fa zao Jehovah-Diamanitra mpafantaro izy ireo fa misy Andriamanitra velona eo aminay, misy Andriamanitra velona dia tsina sy vavahanay eo amin'ny fiainanay fa dia misaotra anao dia Jehovah-Diamanitra izany teny izany. Ary misy olo koa Jesosy malaza miafaka sy tombavaka tamin'ny fiandroan'ny zao misy olona manana problème manana olana Jehovah-Diamanitra fa zao ampaherezy ireny olona ireny Jehovah-Diamanitra ampafantary izy ireo fa misy Andriamanitra velona eo amin'ny fiainany Jehovah-Diamanitra mpikatà foana Jehovah-Diamanitra fa ianao Jehovah-Diamanitra tsy naiza vela hangahiay zao Jehovah-Diamanitra dia matoky ianao fa tsy homenaka na tsangamenaka nangahiay ny olona matoky ianao fa tena hoe boaka mpandresy foana amin'ny ady rehetrarehetra izay atrela Jehovah-Diamanitra na any tany na any Babilôna fa boaka mpandresy Jehovah-Diamanitra miaraka aminao fa izy tsirairay avy dia aza vela diso anjara dia miafy tombavaka teo Jehovah-Diamanitra mihina olana problème any fiainanay Jehovah-Diamanitra dia misy fa boaka mpandresy zahay ary ianao hiasa sy hitantana ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra anao dia Jehovah-Diamanitra izany teny fampaherezana izany Jehovah-Diamanitra ary ankehitriny koa Jehovah-Diamanitra hitondra bavaka ho an'ny firenenay tsy mba miafina aminao izany firenenay izany Jehovah-Diamanitra tena hoe anatin'ny fanantsana anatin'ny problème lava isan'andro isan'andro Jehovah-Diamanitra fa bebaka ny filasananao izany firenenay izany tsy lovy manokana Jehovah-Diamanitra havoafandresy izany firenenay izany mety tsy fantatra Jehovah-Diamanitra ny fiasanao na ny eritreritranao fa zao Jehovah-Diamanitra fa zay dia atoky ianao foana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay sedenay eo amin'ny fiainanay Jehovah-Diamanitra tsy ndrovy manokany malagasy rehetrarehetra Jehovah-Diamanitra za vela ho tanolo misy olona Jesosy malala tsy mahita vahaolana mandeha mitapy jiaby mamono fo manao zavatra tsy fidiny Jehovah-Diamanitra mba ahafahana hanana solution vahaolana endana fa zao Jehovah-Diamanitra ampidio aminao izy ireo Jehovah-Diamanitra satria aminao reny ihany Jehovah-Diamanitra no afaka hanesika ny olana sy problème eo amin'ny fiainanay Jehovah-Diamanitra ampidio aminao ny voahoaka malagasy Jehovah-Diamanitra oaka izy ireo dia tena hoe atoky ianao atsanitany manoloana ny ady sy problème zay atenay Jehovah-Diamanitra zay misy fa tsy amelana iady rery ianao Jehovah-Diamanitra araka ny teninao hoe ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka adidiko ihany tsy ndrovy manokana ny malagasy rehetrarehetra Jehovah-Diamanitra misy ihany ny hôpitaly Jehovah-Diamanitra tsy ndrovy ome hery ome tanjaka ome fahasalamana ho an'izay tsy salama Jehovah-Diamanitra indrindra fa ny kamboty sy ny sahirana dia tsy ndrovy manokana ihany koa ampeloka ho ambanivoly lelatao Jehovah-Diamanitra misy Jesosy malala fa hiasa mahery eo firenenay ianao ary ome hery tanjaka fahasalamana ho an'ny tsirairay avy. Misaotra anao Jehovah-Diamanitra amin'izany teny fampaherezana izany voninahitra eo anao rery ihany Jehovah-Diamanitra betsaka zavatra zetisy tenihina nefa dia tsy voateny vavaka hitanao raha hitanao fa masoanay izany Jehovah-Diamanitra dia tanteraho eo amin'ny fiainanay izany ary ankehitriny koa Jesosy malala isara akehitriny zao Jehovah-Diamanitra ny fanahinao masina hitady dalinanay sy tsindrisoanay ary apetaka teny filasananao ihany koa Jehovah-Diamanitra ny sabata dia atenay raha sisy Jehovah-Diamanitra ome hery ome tanjaka Jehovah-Diamanitra fana hiaty izany sabata masina izany Jehovah-Diamanitra fa dia tehirizy ny connexion anay hiatehanay izany sabata izany Jehovah-Diamanitra ianao hitantana sy ary ny fiainanay Jehovah-Diamanitra voninahitra foana rery ihany eto amin'ny salondrika fa homandrasikay misaotra zay isaka fanahy masino halleluia amen. Halleluia makasitraka indrindra ny ranavavitsika Fabiola Zanakadapa tao anatin'izay vavaka ny firenena mamy be sy matsiro izay nentiny teto izay
dia misaotra antsika rehetra ihany koa naharitra ny hevitra amin'ny farany tapitreto ny fandarantsika raha mbola tsy tokony amin'ny raolandra jesosy dia onetondrentsika rapitso fotoam-bavaka sabata manomboka aloha ny fotoanantsika rapitso amin'ny 7 maray miaraka amin'izy amin'ny rahalahy tojo Saralahy Jonathan amin'ny commencement akila sy famitinana ny toro-tena nandritra ny herinandro dia manomboka amin'ny 1 amin'ny folo sasany eo tsika dia miditra ao anaty Zoom isika izay ato amin'ny groupe sy ianareo izay maniry hiatrika commencement aminay commencement sabata mahafinaritra ny fotoanantsika ao ihany koa netantsika ny sekoly sabata dia manomboka amin'ny sasany eo ny fotoam-bavaka irana amin'ny mampionina sy ny toriteny izay iranareo amiko anatin'ny fotoam-bavaka ny sy toriteny sabata rahapisika dia samita iny tompo aki radio point radio aki radio point radio 12345.com mafamaritra foana vavaka mialatsiny aki radio point radio 12345.com no afahanao mieno ny onjapeo aki radio mandeha andro manala izy io fa masoto mieno dia samita iny tompo samy mahery dia rapitsondrentsika mieno eto ho an'ny Jesosy ny voninahitra. Halleluja. Amen.